Falita foana amintsika rehetra indray amin'izao alan'ny alarby 7 aogositra 2024 izao manolotra ny ara-bomba pirariso ho antsika rehetra eto Madagasikara sy ny any ivelan'ny Madagasikara rehetra izay manaraka izao fampalalam-baovao izao mivantana asaina hatrany isika anaraka izany fampalalam-baovao izany hatramin'ny farany miaraka amiko anatin'izao fampalalam-baovao izao sy Belaran-dray Mazava mirabanao ihany koa. Mirabanao Mikarandrim-Bolaza ary mirabantsika mpanaraka ny vaovao TV+ Madagasikara amin'izao alina izao. Menantsika ary izao ny tapany voalohany amin'ireo lohatenim-baovao nisongadina ao amin'ity anio ity. Vonina amin'ny fikarakarana fifidianana ny seny ary tsy maintsy isy fifidianana manomboka amin'ny volana Jolay 17 araka ny nambaran'ny filohan'ny fanavaozana ny kolonely Randenirina Mikaela tamin'ny fahatongavany teny amin'ny siranam-piaramanidina Ivato rehefa avy namonjy ny fivorimbe fahinina amby 70 ny SADC. Miverina mitrandraka Kroma nanomboka omaly ny orinasa Kroma rehefa nijanona nandritra ny volana maro noho ny ampimamba nataon'ny vahiny ny tantana teo aloha. Efa miasa ihany koa ny fitaovana lehibe ampiasaina amin'ny fitrandrahana sy ny fiara tatitra ampiasa makany amin'ny toerana fitrandrahana. Tapany faharoa amin'ny lohateny kosa indray dia mahalona ny ahitany sy ny vaovan'ny toetr'andro izay mbola miantraika mafy amin'ny faritra Androdezana ny ampifandray ny fanampiana vonjitaitra amin'ny vahaolana maritra mba hampihenana ny faharefon'ny anatin'izany tetika Sandro Pieraminantoka Madagasikara izay manohana ireo tokantrano marefa amin'ny lalàna famatsiana sakafo masimboly mifanaraka amin'ny tontolo iainana rehefa ny fanaram-pambolena indrindra ho an'ireo vehivavy. Ary hoarantsika ao anatin'ny songadina ao amin'ity androany ity any ambanivohitra mbola anisan'ireo fotoana lehibe eo amin'ny fiainan'ny fianakaviana ny fanambadiana saingy mivatsikelikely ny fomba fankalazana izany miaraka amin'ny fidiran'ny fomba amam-panao moderna. Anjinjim-baovao avy hatrany ary ny lafin'ny politika no isantarantsika ny fotoana androany vonina amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny seny ary tsy maintsy isy ny fifidianana manomboka amin'ny volana Jolay 17 araka nambaran'ny filohan'ny fanavaozana ny kolonely Randenirina Mikaela tamin'ny fahatongavana teny amin'ny siranam-piaramanidina Ivato rehefa avy namonjy ny fivorimbe fa 70 ny SADC tany Durban izy. Manomboka amin'io fotoana io dia tokony efa ho vonona ara-teknika sy ara-panjakana ny seny amin'ny fanomanana ny fikarakarana ny fifidianana araka ny fanazavan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika dia tokony ho tanterahana ao anatin'ny taona 17 izany fifidianana izany atanjona ny isorohana ny fanalavana tafahoatra ny vanim-potoanan'ny teteza mety nambarana ihany koa fa mifototra amin'izany anafanganana ny fametrahana ireo fepetra ilaina amin'ny fikarakarana ny fifidianana izany ny fampidinana politika izay ataony amin'ireo mpisehatra samihafa. Gracia Andry Ajitoerina. Ny resaka tao tsy ny resaka hoe élection mois de juillet fa ny CENI amin'izao efa anatiny manao consultation politique en vue les gouvernances électorales. Ary mbola io gouvernance électorale io ny anaovako consultation politique koa amin'izao manampy CENI mba hiarahana itovizana hevitra irosona makany amin'izany élection zany malakilaky fa tsy ho tarititsika lava ataonareo teteza mitatra eto ty zavatra tia dia zay no anampiko azy manampy ny CENI manao ny consultation politique io dia raha ny fandahara ny CENI amin'izao nanomboka izy tamin'ny 28 juillet teo izy nanomboka dia mifarana io ino moa démarche ataon'ny CENI io any amin'ny mois d'avril na mai ihany na juin dia ny zavatra nyteneniko tao dia hoe manomboka à partir ny mois de juillet efa vonona amin'ny fikarakarana fifidianana ny CENI manomboka mois de juillet fa tsisy nanonona daty tao hoe tsy maintsy mois de juillet ny élection. Zay ny zavatra misy ny azoko tenenina dia 2027 ny fifidianana dia ny teny koa atany hoe manomboka mois de juillet ny CENI fa vonona amin'ny fikarakarana fifidianana tsisy afa-tsy zay ndray.
eo amin'ny lafiny ara-toekarena kosa indray miverina mitrandraka Akroma mananomboka omaly ny orinasa Akroma rehefa mijanona nandritra ny volana maro noho ny ampimamba nataon'ny vahiny ny tantana teo aloha. Efa miasa ihany koa ny fitaovana lehibe izay ampiasaina amin'ny fitrandrahana sy ny fiara-pitatitra mpiasa makany amin'ny toerana fitrandrahana noho ny ezaka manokana avy amin'ny tale jeneraly vaovao sy ny mpiara-mioninantoka tsy hijanona intsony ny asa fitrandrahana Akroma ao Priville manomboka izao rehefa nandray ny karamany voalohan'ny Jolay avokoa ny mpiasa rehetra izay niverina ny asa teo anivon'ny orinasa Akroma any Priville sy eto Antananarivo raha ny tatitra Zora Bardjane. Efa nahazo camion lehibe roa sy engin lehibe ary fiara fitaterana mpiasa ho any amin'ny carrière ny orinasa Akroma ao Brioville amin'izao fotoana izao noho ny fitantanana vaovao eo anivon'ity orinasa ity. Ny asa nanomboka omaly tao amin'ny toerana fitrandrahana ao Brioville ny mpiasa sy ireo fitaovana rehetra afahana manangona ny Chrome any atoerany. Tsy tokony anana olana intsony ihany koa ny orinasa manomboka izao satria efa misy ny fifanarahana tamin'ny mpiara-mioninantoka amin'ny famatsiana fitaovana lehibe fitrandrahana Chrome hoy ny mpiasa eo ihany koa ny fanohanana ny fitondram-panjakana sy ny fitondrana fanavaozana ity orinasa ity. Maneho ny fisaorana voalohany indrindra ho an'ny fitondram-panjakana. Isaorana Antanandroa ny nazahoana ny mpitatana vaovao ary dia velom-pisaorana tanteraka ireo mpiasan'ny orinasa Akroma eto Malagasy amin'ny fampandrosoana indray ny orinasa Akroma. Dia efa misy ny vokatra izay hitantsika aty amin'ny site ary efa eo ihany koa ny fahatongavana ireo camion anankiroa izay natenainy ny mpiasa fatratra. Efa verina miasa eo anivon'ny Chrome ihany koa ireo mpiasa amin'izao fotoana izao ary efa nandray ny karaman'izy ireo volana Jolay ny mpiasan'ny Chrome rehetra. Manomboka izao araka izany dia tsy maintsy manao fanamarina-pahatongavana ny mpiasa eo anivon'ny Chrome ary tsy ho tapaka intsony ny karama araka ny fampanantenany ny tale jeneraly ny orinasa. Dia misaotanao Andriamatofilo Adjaina fitretin'ny kolonel Mikael sady tena novontanao tamin'ny lala izay. Saorana governa Mantarimanontolo, saorana koa anao DG tsy maintsy misaotra fa dia makasitraka makatela to ny fidinana nataonao taty fotony dia tena zava-dehibe na miainga vaovao ny eto Brioville ray manontolo. Tsy mpiasa eo anivon'ny orinasa ihany no antsoina hoe mpiasan'ny Chrome fa misy ihany koa ireo mpampianatra karamain'ny orinasa afahana mampianatra ny zanaky ny mpiasa sy ny zanaky Brioville iray manontolo. Etona ny tenako Madame Ravaka mpampianatra ao amin'ny sekoly privé Chroma dia maneho fisaorana Andriamantoa tale jeneraly Chromita Malagasy Andriamantoa Keron Idéalson tamin'ny nanomezana anay ny karama volana Jolay. Faly dia faly tokoa izay mpiasa ary amin'ny maray aman-dreny ihany koa dia efa voatsiny sahady ny fidiran'ny mpianatra amin'ity taona ity. Fanamba ny tale jeneraly ny orinasa Chroma nanomboka tamin'ny nanendrena azy teo amin'ny toerany ny fanarenana sy ijoroan'ny orinasa ary ny anomezana ny karaman'ny mpiasa araka ny tokony ho izy ho iatrany ny fanazavana netsy ny Idéalson tale jeneraly ny Chroma. Lafin'ny fitaterana kosa indray ho ampiarina tsy misy fepetra intsony ireo lalàna manakery momba ny fitaterana sy fifamoivoizana raha nambarany eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro melony fanasaziana ireo tsy manara-dalàna isy aloha ny fanaitana nataon'ireo tompon'andraikitra eny amin'ny arabe sy amin'ny alalan'ny haino aman-jery raha ny fanazavana voatonona manokana amin'ny fampitandremana ireo mampiasa vitre fumée ireo taxi be mpihodina an-dalana sy ny mpampiasa jiro LED. Elisa Herman. Mimenomenona migabraraka ataon'ny mpitatitra sy mpampiasa lalana ny vahoaka hatramin'izay ka hatramin'izao hoy ny eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana tsy misy ny fanasaziana mitoetra ho an'ireo tsy manara-dalàna eto Madagasikara noho ny fisiany ireo kolokolo madinika. Zao vao resy lahatra ny ministeran'ny fitaterana miaraka amin'ireo ratsa mangaika fa ho ampiarina tsy misy fepetra amin'izay ireo lalàna manan-kery momba ny fitaterana sy ny fifamoivoizana. Misy ny volavolan-dalàna sy ny volavola ampantsiana ireo sazy arabola sy ara-panagejana ny fiara mandika lalàna rehetra ka ho ampafantarina ampahebe maso ireo lalàna ireo amin'ny fotoana ho fampiarana azy. Voatona manokana amin'ny fampitandremana ireo vitre fumée izay mbola maharoa-panao amin'izao, ny taxi be mpihodina an-dalana izay mampimenomenona ny mpandeha
ary ny fampiasana LED amin'ny fiarakodia na kodiaran-droa. Mialohan'ny fanasaziny, isy aloha ny fampafantarana faobe ataon'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny eny amin'ny arabe rehetra eny sy amin'ny alalan'ny ianao manjery raha nitapaka nandritra ny fionan'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fitaterana miaraka amin'ny polisy, zandary, tsara fiarakodia, prefektiora sy ny komuna. Hotoisika hatrany ary ny fampahalalam-baovao manoloana ny ahitany sy ny fiovan'ny toetrandro izay mbola metraka mafy any amin'ny fahatrandroy. Izany ny ampifandray ny fanampiana vonjitaitra amin'ny vahaolana mahatra mba hampihenana ny faharefon'ny mponina hoy ny fanazavana. Ao anatin'izany ny tetikasan'ireo mpiara-miombona antoka amin'ny Madagasikara izay manoha an'ireo tokantrano marefo amin'ny alalan'ny famatsiana sakafo, masomboly mifanaraka amin'ny tontolo iainana ary fananaram-pambolena indrindra ho an'ireo vehivavy. Tanjona ny ampitomboana ny vokatra sy ny fidiram-bolan'izy ireo. Tafiditra ao anatin'ny hetsika ihany koa ny fanabeazana ara-tsakafo sy ny fanahitanana momba ny fitovianjo sy ny fanjarian-tsakafo kendrena amin'ny ankapobeny ny hanomezana fafana bebe konimponina ahafahana manana fahaleovan-tena ara-toekarena sy ara-tsakafo ka ahafahana miantrika hampaharetana ireo krizy sy ny fiovan'ny toetrandro. Mitatitra ny vaovao Romy Armanana. Mbola miatrika ahitany miverimberina sy ny voka-dratsy ny fiovan'ny toetrandro ny faritrandroy ka ndraiky amin'ny 700 mponina no voalaza fa miaina ao anatin'ny fahantrana. Tsy ampy intsony ny fanampiana vonjitaitra irery ka nanomboka tamin'ny taona 2024 ny grety no nampifandray izany tamin'ny fampandrosoana maharitra. Tetika izay manohana ireo fianakaviana marefo amin'ny alalan'ny famatsiana sakafo sy masomboly mifanaraka amin'ny tontolo iainana sy fiofanana amin'ny fambolena ihany koa ho an'ireo tantsaha indrindra ny vehivavy mba hampitombo ny vokatra sy ahazoana fidiram-bola. Araka izany dia mitondra fivoarana ho an'ireo vehivavy ny tetika asa raha ny fanazavan'izy ireo. Tsomotsoana mitraka magnafaky ny hamosarina, magnafaky ny jalina fa satria midi ay izy mahazo vola le fa vidiana ay sakafo. Le fa afaka andatsaha ay voa mamisy sasa zay vokatsoa ay amin'ny traka. Satria rena fa mahazo midi ay le tsy mahazo misakafo za le andese ay kan sasa le ata ay angone ay voa mami yaw. Zay tombotsoa azo ama ay. Tanjona ny ampihenana ny faharefon'ny mponina sy hanamafisana ny fahaleovan-tena ny tokantrano. Ka tsy tehatra amin'ny vonjitaitra ihany fanana fototra matanjaka hiatrehana ny krizy sy ny fiovan'ny toetrandro raha ny fanazavana. Tsy ankilan'izay dia napetraka eny an-tsekoly ihany koa ny zaridaina an-tsekoly mba hampafantarana ny ankizy hatramin'ny fahazazany ny fomba fisakafoana ara-pahasalamana sy voalanjalanja. Nampandraisina anjara ihany koa ireo lehilahy mpanentana izay miara-miasa amin'ny mponina mifampiroboroboana ny fitovian-jo eo amin'ny lahy sy ny vavy ary ny fanatsarana ny fomba fihinanana sy ny fanajariana sakafo ao anatin'ny tokantrano. Zao sika dia anaraka ny resabe. Ny pejy gazetiko mampafantatra omaly ny andro faharoa tamin'ny fandiniana ny fitsarana misahana ny rara momba ny fitazonana sy ny fahafahana vonjimaika na ABRC Atsimôrisy ny mikasika ny fangatahana fahafahana vonjimaika ho an'Andriamatoa Mamirahavatomanga. Nisongadina nandritra izany fa mbola hotohizana amin'ny 2 Aogositra sy ny 7 Aogositra 2024 avy zao ny fandiniana ny fitsarana mikasika ity raharaha ity. Mandritra io fotoana io no endrasana ny fahatongavan'ny vavolombelona ny mpandra ity avy any Paris. Nisongadina omaly tamin'ny adefitra moa ny fanandrinana teo amin'ny mpisolo vavan'ny Mamirahavatomanga sy ny tompon'andraikitra mpanadiady eo anivon'ny FCC. Nedin'izy ireo hevitra tamin'izany ny momba ny fifandraisan'ity mpandraraha malagasy ity amin'ny Maurice, ny fiaramanidina manokana jet privé izay nitondra azy ny gadona tany Maurice tamin'ny volana Oktobra 2024. Ny didy fampisamborana navoaka amin'ny Madagasikara ary indrindra ny faharitan'ny fanadiadena. Rajaivina manohitra fangatahana fahafahana vonjimaika io hatramin'ny farany ny FCC. Raha nanazavany aton'izany reto farany dia nilaza fa misy ny riska mety handosiran'ilay olona, mety hanelingelelan'ireo vavolombelona ary mety hanovanana hanombana ireo pirofo. Araka izany dia mbola mijanona ao amin'ny fonja Melo Roza ny tazonana azy Atsimôrisy aloha hatreto Andriamatoa Mamirahavatomanga. Ny pejy TV Plus Info mampafantatra no tendren'ny Papa Léon XIV ho eveka mpanampy eo amin'ny archidiocèse ny Tomasina i Mon-Père Maurice Kaspersky. Tonga teto Madagasikara ny taona 577 izy. Lehibe ny fikambanan'ny missionnaire Oblat de Marie teto atoerana ny taona 524 hatramin'ny 2022. Kureto amin'ny kara tsara honenana Tomasina i Mon-Père Maurice izao voatendro eveka mpanampy izao.
Ny vondrona vaovao farany fil d'info ofisialy mampafantatra nosy be angarangarana. Ankizy vavy 3 tsy ampy taona, 4 5 ary 4 taona, izay voalaza fa tsy hita nanomboka ny 7 Aogositra no tafaverina soamantsara amin'ny ray aman-dreniny. Laza fa samy nanaraka ny sipany izy ireo, tsy nampafantatra ny ray aman-dreniny. Nety natao amin'ny CNMED, tsara lalàna izy telovavy, anaovana fanadihadiana sy hamantarana raha misy tranga fanodikodianana zaza tsy ampy taona. Ny pejy 24 heures madama mampafantatra Pitatafika, mpamaky trano voatifitry ny tompo-trano. Alarobia 7 Aogositra 2024 amin'ny 3 ora maraina, tovolahy vao eritrerony, tsy tafarina intsony, taraiky eo ambony tafitrano, eo ambanin'ny varavarankely sy saika idirany, efa mitangorona ny fokon'olona, araka ny voalazan'ny tompo-trano, dia efa fandroany zao. Tamin'ny voalohany dia efa namaky an'io varavarankely io ilay jiolahy, saingeno avy ao anatiny, ny antsoantso vonjeo ka nitsoaka ilay mpamaky trano. Tamana, niverina ny tsapa vitany, misy mpitandro ny filaminana mipetraka nefa ao amin'ilay trano, raha vao naheno fa misy mikasa moa indray ilay varavarankely, dia tsy niantso vonjeo intsony fa nitifitra avy hatrany, ka nibalany ny raha-bazy, nivadika ny rasa, ilay voatifitry indray ny antso, vonjeo afa maty eto, natahotra ny endra namana, nila vonjy satria tsy tany amin'ny nafaty azy ilay tifitra. Tovolahy vao 20 taona, avy any Mandrosinoro, nikasa ila ravinahitra ty Andrenivohitra, ity mihevitra fa mora ny miditra amin'ny vody fanjaitra ity. Noraisin'ny Gendarmeria Pitatafika ny famitorana azy, nentina namonjy toeram-pitsaboana moa ny tenany, ary ho atolotra ny fitsarana, aorian'ny fanadihadiana. Ny vondrona vaovao farany fil d'info ofisialy mampafantatra nahitana razana efa taolana teo Ampahibe, Ankaronoro, ny androany 7 Aogositra 2024, raha ny fantatra dia fosy 70 taona io lehilahy tsy salama saina io, ary mipetraka any anaty ala, vinavinaina ho fahafatesana ara-dalàna no antony, ary mbola eo mpanadihadiana ny Gendarmeria sy ny tompona andraikitra ara-pahasalamana. Ny pejy vaovao eto Madagasikara mampafantatra, zoma izao ny délibération ho an'ny eto Antananarivo. Voalaza fa amin'ny zoma 1 Aogositra izao ny délibération nivoaka mpanadinana baccalauréat 2024 teto Antananarivo. Ny loharanom-baovao dia androany kosa ny any Toliara, ary aorian'izay ny famoahana ny vokatra. Ny pejy bac préparation mampafantatra bac 2026 Tomasina ho tanterahana ny alakamisy 20 Aogositra 2024 avy zao, amin'ny 3 ora hariva ny délibération ho an'ny faritany Tomasina, izay atao amin'ny CEG Ratsimilao, izay anasana ireo mpampianatra mpitsara rehetra. Ny pejy fanilo Mamanlova mampafantatra Ambovimbe Androy fanadiovana ny ranomasina ho lasa rano fisotro. Alarobia 7 Aogositra 2024, manomboka ny asa, efa tonga any Ambovimbe Androy ireo teknisianina sinoa, ary nanomboka ny fanatanterahana ny tetikasa lehibe anodinana ny ranomasina ho lasa rano fisotro madio. Ao Tsirangoty, 7 kilometatra mialana Ambovimbe no metrahana ny foto-drafitr'asa, vinavinaina hatratra 500 metatra toratelo isan'andro ny famokarana, ka ahafahana mamatsy rano fisotro madio ho an'ny mponina manodidina ny 5,7 alina. Ity tetikasa ity dia vokatry ny fanaraha-piarah-miasa no soniavina ny 9 Aogositra 2024 teo amin'ny governemanta malagasy sy ny orinasa Oriat Resource, izay andraikitra ny fanatanterahana aza vahaolana maharitra ho an'Androy. Tsy vitany hoe tetikasa foto-drafitr'asa izy ity, fa dingana lehibe etrehana ny fahasarotan'ny famatsin-drano sy hanatsarana ny fari-piainan'ny mponina. Rano fisotro madio ho an'ny vahoaka, vahaolana. Lafa ny fizahantany mila mampitombo ny ezaky Madagasikara amin'ny fanatsarany ny kalitaon'ny tolotra amin'ny sehatry ny fizahantany, izay mbola tsy mahafeno tanteraky ny fenitra atakina. Anisan'ny paikady anatsarana izany ny fanofanana ireo tanora eo amin'ny sehatry ny fizahantany, hitondra ny fahaiza-manao sy ny traikefany araka izany Inosy Maurice hanohanana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fanomezana vatsim-pianarana ho an'ny tanora malagasy miisa 12 no isitraka izany. Mamitena Andrembololo amin'ny sariny omekarana efitsony. Mbola ambany fenitra atakiny sehatra ny kalitaon'ny tolotra ara-pizahantany eto Madagasikara, raha ny fanazavany ministra ny fizahantany. Ilaina araka izany fanatsarana izany mba hampitomboana ny fahafahan'i Madagasikara mifaninana
eo amintseny iraisam-pirenena indrindra fa piroboroboana ny toerana fizahantany. Manana tanora maro i Madagasikara, saingy mbola sakana ny tsy fahampian'ny vola ahafahana manohy fianarana ambony manokana momba ny fizahantany. Aorian'ny fihaonana voalohany teo amin'ny Ministeran'ny Fizahantany sy Université iray any Maurice izay natao nandritra ny tseny iraisam-pirenena momba ny fizahantany dia nisy ny fifanarana momba ny fanomezana vatsim-pianarana ho an'ny tanora malagasy 12 hiofana amin'ny sehatry ny fizahantany any an-toerany. Samba ny Maurice no nanome vatsim-pianarana natokana ao Madagasikara izay tombanana ho $10,000 ny sandany. Anisan'ny andrekiana toe-karena ho an'ny Madagasikara sy Maurice ny fizahantany ka anisan'ny paikady lehibe ahafahan'ireo tanora rotonta misongadina sy mifaninana ny fanatsarana ny kalitaony ny tolotra araka izany ny fampiofanana ireo tanora. Amin'ny alalan'ity fiara-miasa ity dia ampitaina sy ampiasa ny tombotsoa Madagasikara ny traikefany sy ny fahaiza-manaony i Maurice. Hojeren'ny ekipa teknika ny ministera ny fomba ahafahantsika mifantana tsara hoe iza ny tokony hisitraka azy. Ny tanjona moa dia mba ahafahantsika mampakatra ny kalitaon'ny tolotra izay omentsika. Eo amin'ny resaka servisy no matetika voaresaka eto Madagasikara dia zava-dehibe ny fiarahana miasa amin'izy ireo ao anatin'izany. Ankoatran'izay araka ny resahana teo ny resaka fahaizana amin'ny teny vahiny dia tena zava-dehibe. Teny frantsay, teny anglisy izay manokatra lalana ho an'olona maro be dia be ny asa afaka misokatra rehefa voafery io zavatra fa mazana izay foana no sakana ho an'ny tanorantsika. Ankoatra izay voalaza fa isainy koa ny fanofanana momba ny polisy ny fizahantany ho anisan'ny fiara-miasa manaraka eo Madagasikara sy Maurice, tanjona ny hanamafisana ny fahaiza-manao ary ny fanatsarana ny fandraisana sy ny fiarovana ireo mpizahantany raha ny fanazavana drantsy. Vaovao mikasika ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy Chine ikarakara fifananankira amin'ny fiteny sinoa eto Madagasikara ny masovony Chine ka azon'ny mpifaninana 5 voalohany fanasana hitsidika ny Chine. Namarika ny fanaovan'ny mpiara-miasa ny firenena rontonta ihany koa ny sehatry ny literatiora izay andikana amin'ny teny sinoa ny boky Ikalomanga soratan'ny Clarisse Andriamapandry Ratsifandriamanana izay aparitaka ny Chine. Nanasany ministra Gaspard Fensou ifanankalo hevitra any Chine ny fanjakana sinoa Eliza Herman. Nanasany ministra ny serasera sy ny kolotsaina Gaspard Fensou ny fanjakana sinoa mba ifanankalo hevitra sy hijery fotony ny fomba nampiroboroboan'ny sinoa ny kolotsaina tao aminy. Nisy ny fanaovany sinoa aviana mpiara-miasa izay ny fanaovany tamin'ny ministra lefitra misana ny kolotsaina sy ny fizahantany sinoa tao Beijing. Tao anatin'izay isy ny fikarakarany masovony Chine fifananankira amin'ny fiteny sinoa atao eto Madagasikara ka ny mpifanenana 5 voalohany dia azo fanasana hitsidika ny Chine. Eo ihany koa ny fahatongavan'ny Ningbo Jiao Baihuao opéra tarika mpanao opéra malaza ao Chine hoeto Madagasikara. Eo amin'ny sehatry ny literatiora dia ho adika amin'ny teny sinoa ny boky Ikalomanga nosoratan'ny Clarisse Ratsifandriamanana ka ho aparitaka any Chine miaraka amina hetsika fahatsiarovana ny fahazato taonana. Voaresaka koa ny fitehirizana ny vakoka amin'ny sehatry ny lamba fitafy. Noresany ministra Roantonta koa ny makasika ny fananganana musée ao Sainte-Marie izay mirakitra ny momba ireo piraty ny antony atao amin'ny taonjato fa 7 sy ny famokarana sinema mirakitra ny tantaran'ny piraty tao an-toerana iarahana amin'ny mpamokatra sarimihetsika sinoa. Aorian'izao fihaonana izao dia irosoana avy hatrany ireo hetsika ara-kolotsaina ireo. Fa efa manoka ny concours d'entrée ny fidirana ao amin'ny taona voalohany na première année ao amin'ny ISCAM ny filière na ny mpianarana dia ny marketing communication, commerce international, management et développement d'entreprise, ressources humaines, comptabilité finance. Ao amin'ny ISCAM dia tsy diplôma fotsiny no manana fa ny hoavinao mihitsy ho mpitantana na mpandraharaha. Ny daty dia ny 17 sy 18 aogositra 2024 zato isanjato en ligne ny fisoratana anarana sy ny concours d'entrée dia atao en ligne avokoa. Noho izany dia tsy mila manantona eny an-toerana, afaka atao noho izany ny misoratra anarana ao amin'ny iscam.mg. Noto isika hatrany ny fampahalalam-baovao sehatra iray mampifondrona ireo mpisehatra samihafa mba hifanakalo traikefa sy hifanohana amin'ny fanatanterahana
asa iombonana ny tetikasa etsika sainam-pirenena iray isika anisan'ny tanjona lehibe ny fampiroboroboana sy fanaparitahana ny kolotsaina ary ny fanomezana lanja ireo talenta sy fahaiza-manao misy eto Madagasikara ny totao mahajanga ny etsika. Fiarah-miasa no fototry ny tetikasa iray isika 2.0 tetikasa irahan'ny vondrona sy fikambanana maro izy ity. Anisan'izany ny akamaso ny Université n'Antananarivo, Med Forêt Humaine, Papaya, Orchidée Blanche, Graine de Bitume ary ireo mpiara-miombona antoka maro hafa. Tanjona ny APL sy ampiorina ny kolotsain'ny firaisan-kina eo amin'ny fiarahamonina, firaisan-kina tsy manavaka na inona fiaviana sy foko, finoana, lahy na vavy na lehibe na kely. Mifototra amin'ny hevitra iray ihany koa ny fampirantiana dia ny hoe tahaka ny rofia ny olombelona. Rehefa mandeha irery ny rofia dia mora tapaka setin'ny rivotra, fa rehefa mitambatra kosa ireo rofia dia lasa matanjaka ary afaka manangana zavatra lehibe sy maharitra. Efa natao teto Antananarivo ny fampirantiana roa volana lasa izay. Ankehitriny kosa tonga ny majanga ny tetikasa iray isika 2.0 hitondra izany hafatra izany amin'ny vahoaka ny antoerana. Mampiavaka ity andiany eto Mahajanga ity ny fiarah-miasa amin'ny fikambanana orana sy masoandro, fikambanana izay miompana amin'ny sehatra ny fahasalamana izy ireo ka manao fitiliana maimaim-poana ny VIH, diabeta ary tosidra. Izany no anehoana fa tsy teny ambava fotsiny hoe iray isika fa azo tanterahana amin'ny alalan'ny asa sy ny fanampiana ihany koa hoy ny mpitantana ny tetikasa. Amin'ny alalan'ity hetsika ity kendrena ny hanamafy hatrany ny firaisan-kina sy ny fiarah-mientan'ny malagasy. Rehefa miray iny isika dia afaka manangana fiarahamonina matanjaka sy hoavin'ny firenena iombonana hoy ny mpitantana ny tetikasa. Vaovao ny kolotsaina ho tetezina avokoa ireo vanim-potoana rehetra mandritra ny fampisehoana ho ataon'ny Rosy amin'ny alalan'ny tapolaka glady timeless etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny sabotsy 20 aogositra ho avy izao. Ifantoka amin'ireo hira manto izay anisan'ny be mpangataka ny tapany voalohany amin'ny fampisehoana toka totorebika rano iray no andrafitra ny tapany faharoa amin'ny fampisehoana. Ivoa amin'ny iraika amin'ny orany vavahady sabotsy izao ary efa misy ny fandaminana samihafa mikasika ny fidirana sy ny fiantsonana ny fiara ho an'ny fampisehoana tapolaka glady timeless. Mamitena Andrimbolona Omegarana Evjana. Efa anatin'ny kiondalina farany fanomanana ny fampisehoana goavana tapolaka glady timeless ny tarika Rosy sy ny cool concept divin tamin'izao 3 andro mialoha ny fampisehoana izao. Efa manomboka ny fametrahana ireo haingo sehatra sy ny famafisam-peo ary ny jiro samihafa eto amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Azo ny tandrify azy avokoa ireo rehetra mankafy ny tarika Rosy ho an'ity fampisehoana amin'ny sabotsy ho avy izao ity. Ampian'ireo hira malanto sy ireo mihetsiketsika na ahafantarana azy ny tarika Rosy mandritra ny tapolaka glady timeless. Ny tapolaka glady timeless dikan'ilay timeless dia hoe tsy lefon'ny fotoana. Fangatahan'ny mpijery Rosy no hoe ataovy daholo amin'izay le hira taloha rehetra fambahoaka aloha izay le fanondrotana ny invitesiny rehetra lava be le fampisehoana dia Rosy rano fotsiny ilainay. Eny tomboka atao. Vao manomboka fampisehoana Rosy rery no hiarahira aminareo fa nareo manoka nareo ny commande izy miara-mihira dia miampy ny namany tamin'izany ny inviteny dia ny namany taloha tonga dia génération vaovao malefaka dia malefaka ny fampisehoana voalohany miaraka amin'ny Joséphine miaraka amin'ny mpandimby zaza mpandimby ataontsika daholo le malefaka aloha zany. Vita le malefaka dia misy manasaraka azy kely mandeha voaka zay miakanjo an'le tena gidragidra amin'izay dia raikitra amin'izay asesitsika araka vanim-potoana mandeha mibalaka bosy mandeha mibababe mandeha ny toman'ny angordao mandeha ary any amin'ny farany dia mety andehatra amin'ny clé USB ho ataon'ireo tanora mpandimby ho an'izay mbola te hijanona f'izay mody fa lava be le izy mao ary mbola misy te hijanona tory atao dia misy mbola manao bombom ao zalafa tsy za dia alohan'ny fampisehoana malefaka dia malefaka ampita aminareo mba etaeta koa zany dia zaza mpandimby no anetana antsika eo
hoe rehefa mba ambony tanana dia manao daholo fa misy olona milongolongo tsy manao mihitsy fa mijery ny namany rehefa mba ampiretina telefona dia ampiretina daholo aza matahotra nareo fa tsisy manao an'le site mahery fa reto olona rehetra mafy dia mafy amin'ny resaka écran sy ny caméra mbola tsy nety écran ngezy ohatr'izany ako dia misy ihany koa zany any anatin'ny publika miambina an'ilay olona maditra reny ho alaina ihany izy raha ohatra ka mety aladala. Mbola mitoy ny fivarotana ireo tapakila amin'izao fotoan'izao amin'ireo toerana natokana ho amin'izany. Efa misy kosa ny lamina samihafa amin'ny fidirana sy ny fametrahana fiara ho an'ny sabotsy ho avy izao io. Nanao ny livraison ana billet zany zay satria orinasa misehatra amina livraison izy io colis sy izy rehetrarehetra mety ho taterina zany dia tamin'ity fanombohana ty dia ny sady fanombohana zany izy mifampahafantarana le orinasa sy le service dia nanao livraison ny billet ho an'izay mpanjifa mila billet tamin'ity takarosy naterina zany tamin'izay toerana nanaterana anazy. Service vaovao izy manaraka ny teknôlôjia vaovao zany hoe tsy mihetsika ao an-trano ianao fa telefonanao sy amin'ny ordinateuranao dia manao ny commande na livraison na colis anao dia alainay any an-tranonao le izy dia aterinay aterinay any an-tranonao ihany koa. Amin'ny 1:20 ora dia efa hisokatra ny vavahady ny Mahamasina amin'ny sabotsy 20 aogositra ho avy izao ao anatin'ity fampisehoana ho ataon'ny tarika rosy ity. Eo arahantsika ary izao ireo vaovao tapatapany. Voatifitry ny tompontrano ny tovolahy iray 20 taona voaroa nikasa hamaky-trano tao ampita tafika androany tokony ho tamin'ny 3 ora maraina araky ny fanazavana efa fanindroany amin'izao niverina ilay tovolahy teo amin'ny trano teny amin'ny komina ampita tafika io. Tamin'ny voalohany efa nosokafan'ny varavarakely iray saingy avy tao an-trano ny feo ka nadositra izy rehefa niantso vonjy ny tompontrano. Tamin'ny tindray mitoraka ity niverina teo amin'ilay trano ilay tovolahy ary nikasa hamaky varavarakely indray hiditra keriny. Nandray ny fihetsiny anefa ny mpitandro ny filaminana iray izay mipetraka ao amin'ilay trano ka nitifitra azy avy hatrany. Vokany naratra ilay tovolahy ary mbola teo ambony tafitrano teo akaikin'ilay varavarakely nahitana azy. Niantso vonjy izy avy eo satria natahotra ny ainy. Tonga teny toerana ny zandary avy eo amin'ny poste fixe ampita tafika sy brigade feno arivo eo anivon'ny kompania Tanaville rehefa avy nampandray azy ireo ny tompontrano. Nentina namonjy toeram-pitsaboana ity farany taorian'izany ary nosokafana ny fanadihadiana momba ny drarà. Ity tovolahy ity izay fantatra fa avy any Mandrosinoro ary tonga Namaly ireo resabe mahakasika tamin'ny alalan'ny orinantsary nataony niparitaka tanàny Tambazotra Serasera imonjavy androany ka nambarany fa isan'ireo zanaky ny faritra Atsimon'ny Nosy mivelona amin'ny famarotana vy ny tenany ka ireo orinasa lehibe ny amin'ny firenena ivelany no anaovany izany asa fivelomany izany. Nanamafy ny teny fialatsiny imonjavy ho an'ny fokobe tsy misaraka nandritra ny fanehoan-kevitra izay nataony androany. Ny fialantsiny tamin'ny vavanavokany sady nanazava fa orinasa ara-dalàna mijoro araka ny tokony ho izy ny orinasany raha ny fanazavany hatrany. Fa zaho tompoko eto dia mialatsiny ary ialana tsiny satria misy teny tsy mifankahazo. Ny teny tsy mifankahazo tsy mba ndovantsy azy. Tokony amin'ny tany anazy zareo izy ny teneninao, izy olona nataonao fa za tsy ary ny teny hoe fokobe tsy misaraka na ny teny hoe tamatavy mihina raha maloto. Fa zay ny teny ana dia miadrese amin'izay nagnaratsy an'ilay foko atandroy ary nagnaratsy ana hoe zaho no magnarama an'ilay bata atandroy. Zay le zava-misy. Mangataka ireo mpitondra tuk-tuk eto Toamasina mba hisiany fandaminana eo amin'ny komina Toamasina faharosy voalohany amin'ny fandoavana ny taratasy fahazoan-dalana hitondra tuk-tuk eo amin'ny komina Rotunda. Ny olana amin'ny resaka lisansa Tamatavy 1 Tamatavy 2 io tsy ary mbola misy olona manana lisansa avy any Antananarivo ka isan-kanana tsiditra eto Toamasina. Vinetiny Tamatavy 2 afaka miditra Tamatavy 1. Tsisy fanakatsakanana. Fa maninona zahay tuk-tuk ihany no lisansa Tamatavy 1 tsy azo miditra Tamatavy 2. Lisansa Tamatavy 2 tsy afa miditra Tamatavy 1. Noho izany misy transbordement zany eto. Ho any Ambalamanazy zany indroa mitaingina tuk-tuk. Tsy mahamenatra zany tsy mety zany. Fa noho izany tokony fanaraka ny Tamatavy 1 Tamatavy 2. Ninona protocole de corps fanananjareo mila libre circulation hoe lisansa anankiray na
1 na 2 ny alohanay ny licence zany a 900 000 isaky ny tikitiky ka ahoana ny anaovanay fois 2 zany 900 000 de 900 000 Tamatave 2 tsy mety zany fa mila licence anankiray libre circulation na Tamatave 1 na Tamatave 2 zay zany ny ilainay fa tokony ho libre circulation zay fa zay tsy manana papier kosa satria zay manara-dalàna zay tsy manana licence reny ny tokony enjen'ny polisy ny Tamatave 1 na Tamatave 2 na zay lany daty reny ny tokony enjen'ny polisy ny Tamatave 1 na Tamatave 2 ka dia mangataka mba iezana reo faran'izay maiky dia maika zany io zavatra io. Tontolon'ny fanatanjahantena voafidy indray ho filohan'ny Fédération Malagasy misahana ny fibatana fonjaby musculation ary culturisme Arnelina Jean-Alex Randriamanarivo taoriny ny fividianana izay nahazo ny vato 7 tamin'ny 7 tamin'ireo ligy nandray anjara tanjona lehibe napetrany ho an'ny feptom-piasana vaovao ny ahazo ny Madagasikara ny medaly olimpika voalohany eo amin'ny fibatana fonjaby ka Brisbane 2.3 no kendrena ho tanjona lavitra ezaka amafisiny fédération ny fanofanana ny tanora sy ny fanatsarana ny fahaiza-manao ny ireo teknisianina raha miomana amin'ireo fifaninanana iraisam-pirenena lehibe toy ny tompon-daka ny Afrika ny tompon-daka eran-tany ary ny lalao olimpika ny tanora atao an-Dakar kosa ireo atleta malagasy Romier manana fetra Andriamananjara. Voafidy indray ho filohan'ny Fédération Malagasy misahana fibatana fonjam-by ny musculation ary ny culturisme na ny FMH MAC indray Arnel Jean-Alex Randriamanarivo nahazo vato 7 tamin'ireo ligue 7 ny tenany marihana moa fa izy rery any no candidat tokana tamin'ity fifidianana ity izay natao tao amin'ny FOIB Comité Olympique Malagasy ivandry ateo anatrehany solitenina amin'ny ministera tanora sy ny fanatanjahantena ary Comité Olympique nanaovana izany ho an'ny fitaom-piasana vaovao napetraky Arnel Jean-Alex ho tanjona lehibe ny azahoa Madagasikara medaly olimpika voalohany eo amin'ny fibatana fonjam-by ary nambarany mety tsy ho tratra amin'ny lalao olimpika any Los Angeles 24 zany ka ny taona 2 amin'ny 34 no kendrena ho tanjona lavitra ezaka anisan'ny lara-pahamehana araka izany ny fanofanana ireo tanora sy ny fanomafisana ny fahaiza-manao ireo teknisianina aparitaka any amin'ireo ligy isa-paritra ihany koa ny fiofanana ho tarihany ireo manam-pahaizana malagasy manana mari-pahaizana iraisam-pirenena. Tanjona fibatana fonjam-by moa zany hatreto dia ny mba hitondra ny médaille any amin'ny Jeux olympiques zay zany nofinofy amin'izao satria efa azontsika ny vice champion du monde sy ny champion du monde dia midika zany fa ny Jeux olympiques indray ny tanjona ary izay no fanamby ataon'ny ekipa rehetra amin'ity olympiade manaraka ity zany hoe ny tsy mety ho tratra ny 2028 izay atao any Los Angeles fa ny 2032 zany zay no ezaka rahandrehetra zany hoe manomboka zao zany dia efa ikarakaran'ireo tany ketra sy ireo niveau zany ny fédération satria amin'ny heritaona dia marobe ny jeux ny school games ny jeux africains jeux des îles ary ireo qualification rehetra. Etsekilan'izay maro fifanana lehibe miandry ny atleta malagasy toy ny fiadina ny tompon-daka ny Afrika ho an'ny tanora junior ny Algérie ny tompon-daka eran-tany any Chine ary indrindra ny olimpika ny tanora ny Dakar izay andraisany tendry Tsiky Mahay Tia Rakotonoely sokaja latsaky ny 770 kilao ho fanampin'izany voafidy ho filohan'ny faritra atsimon'ny Afrika eo fibatana fonjam-by ihany koa ny tenany ary Madagasikara no ampiatrano ny fiadina ny tompon-daka ny Afrika dia mifaritra misy antsika amin'ny volana Desambra ka manamafy ny toerana misy a Madagasikara eo amin'ny fibatana fonjam-by aty amin'ny faritra Afrika izany. Natratra 7 ireo nandray anjara tao anatin'ny fantarana demokrasia mivantana tao amin'ny Radio Plus 100.2 FM androany maraina ny mpanatrany tamin'ny fiainam-pirenena ny faneho-kevitra ireo ka ndeha hoarahantsika ary ny somony tamin'izany faneho-kevitra izany miaraka amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Demokrasia mivantana fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny 7 sasany maraina. Hoy Madame Litia any Ambatondrasaka raha tsy misy ny firaisan-kina sy ny fihavanana dia tsy handroso mihitsy Madagasikara. Raha zao zavatra iainantsika zao ka raha mbola tsy misy fahaterana
tsy misy fankatiavana, tsy misy firaisan-kina dia eto tsika tsy handroso izany mihitsy. Raha fa hiavana tsika na rahapiaintsika ny mampiavana antsika sambytsika, fandrasantsika olona hafa ny ampiavana antsika, dia ariana ny sotoavina antsika dia very eto daholo tsika mianakavy. Ka raha mbola tsy samy manana ny toe-tsaina antsika nao fa tsy nentiny teo aloha dia ahilikilitra izany kosa ny asoan'ny firenena. Hikasaka ta asoan'ny firenena sy ny taranaka fara-mandiny. Tiako tongavana amin'izany dia hoe inona vahaolona entiny mpitondra ny fanavoazana amin'izao. Anavoany miaraka ny teniny zareo dia hoe inona ny solon-dalana entina ny vahoaka malagasy mba hazosoana ny firenena sy mba hampirindra ny fiarahamonina ny vahoaka malagasy. Demokrasia mivantana. Hoy kosa Dadafara avy any Haute-Ville, mila mahay mankatoy isika vahoaka malagasy. Efa io fampandrosoana aloha, efa mba mandeha tsikely. Fa tsika zany izay manakihana rehetra, izay manakihana eo raha mba ianao ino ny tondrany firenena, manahoana ianao le manakihana. Fa isika sahafa amin'ny fanakihana daholo amin'ny zavatra rehetra izay eo, fa mahaiza aloha mankatoy. Tsika koa tia vao. Teo le filoha teo aloha, na mody iny, na tsy mody iny, na mody mifandara, na tsy mody mifandrara, lalàna foana ho apetraka. Misy mpitondra teo aloha rehetrarehetra ngena andeha nitsoka tany ivelany, fa ahoana le izy nodika eto Madagasikara daholo. Dia aiza zao le izy mialokaloka ao anatina resaka politika ihany izy, dia avy eo iveriny eo. Jereo io zavatra amin'ny amin'ny firenentsika io. 1-3 zao, io zao filoha teo aloha dia filoha anankiroa, dia mila mitandrina fotsiny ianao kolonelina satria ny ratsy kely lalana. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny 7 sasany maraina. Eo arahantsika ary zao ny voambolana. Androany dia ity indray no voambolana afantarana ny tena heviny repika. Ny hevitry ny voambolana hoe repika dia hitenenana an'ireo olona faly sy ravo no sady mandihy ary mitsinjaka. Amin'ny teny frantsay ny ilazana azy dia hoe heureux et dansant. Avy amin'io voambolana io koa no ahazona ilay teny hoe totorepika, izany hoe dimanao dotongotra amin'ny tany tsy akijanona. Danse de joie no azo itenenana azy amin'ny teny frantsay. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra rehefa miteny malagasy, nanao direpika aoka izany izy raha voafantany fa afampanadinana. Hitantsika ihany koa io voambolana io ohatra ato anatin'ity fehezanteny manaraka ity, faly sy repika aoka izany ny vahoaka malagasy ny tsena ny filoham-pirenena teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato, voningadina teny an-toerana ny tenany. Rehefa izay ary ny dikany hoe repika dia azontsika malagasy tenenina amin'ny andavanandro ity voambolana ity rehefa miteny malagasy. Sarobidiny teny malagasy ary fahaizana ny mafy azy TV Plus Madagasikara. Manasantsika rehetra kosa ary zao anaraka ny eo ara hoe faritra maromariana Madagasikara nefa mampiasa ny motoculteur Agriplus mafy sy mora kojakojaina izy reto. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agriplus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Siny Orange eo anilanao anolotra ho anao. Moteur action makambambala indra barabazy aje tangana kely tsika dia makambony aje avina barabazy kotrana avie ina tatato barabazy avie anambe ana yat laya Inda todia mapukutrana mpokel mapukusana mpokel manu mana fana tinda PPC le riam ne to na manina reto la riam malala karis nan mapsanne kayeto metko tijara be esa si arabe to misy tobila nga zao eo lalam-bahoaka ty tsy mety ny tsazokotranana amity ary malalaka ary misy teray malalaka ery anaovanjala baolina ry kamanjaka tsy hitan'ny olona eto fa saka managna teneniko anao zany tsy hitanina zange eto e salatsia anao tanao le ohatr'izay zao karafanina am'izao anao maka eto la eo ao zany mialala eo karafanina am'izao nareo mianaka dia menjerany dia ahoanao tsy le fiara valy avy eo izany diso jangalana e vola iziko izy mandona azokotranana ho aty fa ery misy manalaka misy teray ery dia miaraka mikotsany eny ianao afaka manao zay tianao atao
Bozavy anao. Ka eto nge mba hitan'ny olona. Tsy mety tsy hitanao va ty matona lapiatsako zao zavato zao a tsojovananay atsika tena tsy mety ataonao ty tiako mipozapozaky ve ary malalaka any afaka manao sady afaka mipikapika anao tsara any sady tsisy atahorana any isaka marina ke zany e manarana de vaiza za de hiakatsamy mihitsy io akaka tavarina beka lafa hoazy e mialahy eo a mampidi dozy eo tsy fanaovana fanazarantena eny amin'ny arabe na eny amin'ny sisiny arabe da efa misy ny toerana voatokana ho amin'izany aleo mitandrina fa sao sanatria hiteraka loza ho anao sy ho an'ny hafa ny tsy vitandremana coupé dans la boîte dia mifarana tretondray ary ny anjarako tamin'ity alay ity misaotra antsika rehetra tsy nisaraka hatramin'ny farany sy belarandray mazava kosa izao mbola hitondra ny songadina ho antsika rehetra indray veloma tompoko vao mikasika ny fanambadiana indray no entiko antsika amin'ity androany ity any ambanivohitra mbola anisan'ireo fotoana lehibe eo amin'ny fiainan'ny fianakaviana ny fanambadiana saingy miova tsikelikely ny fomba fankalazana izany miaraka amin'ny fidiran'ny fomba amam-panao moderne akanjo haingon-trano mozika fikarakarana lanonana efa manaraka ny fironana hita any an-tanàn-dehibe ihany koa na izany aza dia mbola mitoetra hatrany ny asy ny fomba amam-panao sy ny anjara toerany fianakaviana mitondra izay songatina androany izay Abraham Razafy tany aloha tsotra kokoa ny fanambadiana tany ambanivohitra fianakaviana avana manjakaiza ara-piraitanana ny arana-kalaza ka ny fomba amam-panao no tena nibahan-toerana ankehitriny kosa dia miova tsikelikely zany ary efa lasa manan-danja amin'ireo mpivady ihany koa ny endriky ny lanonana akanjo ho an'ny ampakarina manara-penitra ho an'ny mpapakatra aingon'ny toerana fakana sary sy horonan-tsary ary mozika manaraka ny vanim-potoana na eo azy izany dia tsy very tanteraka ny fomba amam-panao mbola manana ny toerany fianakaviana nitsodrano avy amin'ny ray aman-dreny ary ireo fombafomba nolovaina tamin'ny razana mihamaro koa ireo tanora tia hanana fanambadiana mifanaraka amin'ny vanim-potoana ka mifangaro ny fomba nentin-drazana sy ny fomba moderna misy vokany amin'ny fandaniana ihany koa nefa izany lasampany amin'ny fanomanana ny lanonana ny mpakasary ny mpikarakara haingon-trano mpanao sakafo ary ny mpikirakira feo na izany aza ho an'ireto mpivady vao ireto toky sy mialy amin'ny sakafo da dia izay nananana tao an-trano ihany nampifaliana ny mpanotrona tao anatin'ny 3 volana teo tena hoe nanomana be tao nampiasana tao anatin'izay zany dia biby fiompo tao ihany ny akoho tao ihany ny kisoa tao ihany dia ny vary nambolena ihany ny vary nisafidy manokana amin'ilay time satria ny fiainana saosaosy zay ihany ilay fiainana dia raka saosy any ambanivohitra dia tsy lanonana fotsiny intsony ny fanambadiana fotoana anehoana ny kolotsaina nefa ihany koa sehatra iray anehoan'ny taranaka vaovaon'ny safidiny dia mirary tokantrano sambatra ho an'ireny mpivady vao ireny izay ny koa no marina ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity mankasitraka antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoana indray ho amin'ny zoma ho avy izao veloma tompoko